Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Zamana kuaniwan ni radio manerantan la funefa anantena ni tundato kiazava. Eto amin'ny fiainana dia betsaka ireo zavatra izay tiantsika ho azo na ananana, dia miezaka isika mba azo izany, dia mitodika any amin'Andriamanitra ny eritrerintsika mba hangataka aminy hanomezana izany ho antsika. Matetika nefa rehefa mangataka amin'Andriamanitra ianao dia tsy izay tianao akory no mitranga ho valin'izany eo amin'ny fiainanao. Izao anefa ny tena marina, rehefa manome zavatra ho anao Andriamanitra dia izay tena ilainao indrindra no omeny anao, ary izay fantany fa tsara sy mahasoa anao indrindra. Natao hanampy ianao ny fahazonao izany. Mety hampifaly ianao ny zavatra azonao, nefa koa rehefa tsy araka ny sitraponao ny valin'ny fangatahana izay nataonao tamin'Andriamanitra dia mety handratra anao izany, ary mety handao anao mihitsy aza ireo zavatra izay efa mba teo ampelantananao. Saingy izao ny tsarovy, miankina amin'ny fomba izay nandraisanao izany rehetra izany no mahatoy izao ny fiainanao. Ny fomba nandraisanao izay nomenanao, izany hoe na nampifaly anao izany ka nankasitrahanao, na koa mampahory sy mampimonomonina anao koa angamo izany, dia miantoka sy miankina amin'izany ny hitranga aoriany ny fiainanao manaraka sy no avinao mihitsy aza. Noho izany dia tokony ianarantsika mandrakariva izany ny fanandramana izay nataon'i Paoly, ary voarakitra atao anatin'ny soratra masina manao hoe: mahalala hietry aho ary mahalala hitombo, naiza naiza, ary na amin'inona na amin'inona dia efa nampianarina ny hovoky sy honoana ary hanambe sy alahelo, mahay zavatra rehetra ao amin'ilay mampahery ahy. Filipianina 4:12 sy 13. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana. Fifaliana ho anay ny miaraka aminao indray ao anatin'izao fiarah-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Ny namanao Eliandry Mitantso mpiarah-mianatra aminao no miaraka aminao eto. Eo amin'ny lafiny teknika ny namana Sam. Mitohy hatrany ny fiarahantsika mianatra ireo faminaniana voalaza ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Anisan'ny mampitombo ny finoantsika ny fahitana mazava fa ireo faminaniana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka tokoa. Atreto izay rehetra nolazain'ny tenin'Andriamanitra fa ho tanteraka dia tanteraka ara-baky-teny avokoa. Miharihary ny fahamarinana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, ary manapirofo izany fa an'Andriamanitra irery tokoa ny ho avy. Izy ihany no mahalala tanteraka ny momba an'izany, ary afaka nambara tsy misy diso izay rehetra iseho any aorinany, satria tahaka ny boky mivelatra eo anatreny izany. Ny anjarantsika dia ny mametraka fitokisana aminy, ary mampitombo ny fitokisantsika azy izany toe-javatra izany. Amin'ity an'io isika dia hijery faminaniana anankiray izay tanteraka tokoa, ary voapirofo teo amin'ny tantara ny fahatanteran'izany faminaniana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tsy inona izany fa ny niafarany Tiro, niafarany Tiro. Milohan'izany dia manasanao mba hiaraka hivavaka aminay. Ray izay ny an-danitro misaotra anao izay satria lehibe loatra ny fitiavanao anay.
tsy avelanao tsy andre ny teninao zahay, ny teninao izay azo antoka tanteraka fa mitondra soana isan'andro. Amin'tian'io ity zahay dia hianatra ary hamantatra indray ny fahatanterahany faminaniana mikasika ny hafaran'ny tiro arak'izay efa nampilazainao miloha ny mpaminany. Mangataka anao izay mba hanazava ny sainay, mba hafahanay mahazo mazava tsara an'izany lesona izany ary hampitombo ny finoanay ane izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiro dia sady tanàna no serana tsambo izay anisan'ny tsara tarehy nanan-karena izany tanàna goavana izany ary nalaza indrindra tamin'izany fotoana izany. Nandroso dia nandroso fatratra ny varotra sy ny ranto izay natao tao amin'izany tanàna izany. Maro dia maro ny firenena izay ny fampivarotra sy ny fanakalo entana tamin'ity tanàna goavana ity. Tarsisy ohatra dia nitondra volafotsy sy vy fotsy ary firaka natakalo ny entany tao amin'izany toerana izany. Jabala sy Tobala ary Maseka dia nitondra olona sy fanakavarahana. Joda sy ny tanin'ny Israely kosa dia nitondra varitritika sy zavamamy sy tantely sy diloilo ary balsama. Ny mpandrato avy any Sheba sy Rama dia nitondra zavamanitra tsara indrindra sy vatso samihafa karazana ary volamena sy ny sisa maro hafa izay azonao an-tsaina. Voalaza mazava zany ao amin'ny Ezekila 7:20, 9:12 sy ny 13:17 ary ny 12:20. Andeny ovakitsika Ezekila 7:20 manomboka amin'ny 9:12. Tarsisy ny mpandrato nakany aminao no ny habeny arena samy hafa rehetra. Volafotsy sy vy fotsy ary firaka no nentiny natakalo ny entanao. Eo amin'ny 13:13 Javana sy Tobala ary Maseka no mpandrato nakany aminao ka olona sy fanakavarahana no natakalo ny varotrao. Voalaza tsara ao amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Amin'ny 17 indray dia izao ny voalaza. Joda sy ny tany Israely no mpandrato nakany aminao ka varitritika avy tany Minita sy zavamamy sy tantely sy diloilo ary balsama no natakalony ny varotrao. Tena natanjaka ity tanàn-dehibe ity. Noho izany dia azo lazaina ho mpanjaka ny ranomasina tokoa ny tanànany Tiro. Ny nampalahelo nefa dia izao, mpanjaka feno avinavina sy tena loza be tokoa, tena ratsy fanahy ny mpanjaka n'izany tanàna izany. Ka dia izao ny fahamaliana nahatra n'Andriamanitra taminy, arak'izay voalaza ao amin'ny Ezekila 4:20, 9:7 ka hatramin'ny 4:14. Ezekila 4:20, 9:7 ka hatramin'ny 4:14. Indro amely anao aho ry Tiro, ka ampiakatra ny firenena maro hiady aminao, tahaka ny fampiakatry ny ranomasina ny onjany, ary ho ravan'ireo ny manda ny Tiro, sady aroda ny tilikambony, dia ho fafako hiala aminy vovotaniny, ka ataoko tahaka ny vatolampy mangadiady izy. Ho famelarana arato eo amin'ny ranomasina izy, fa izao no nitenin'izany ho Jehova Tompo, ka dia ho babo ny firenena izy, ary ny zanaboiny eny an-tanety dia ho vonoina amin'ny sabatra, ka dia ho fantatra fa izao no Jehova. Fa izao no lazain'i Jehova Tompo, indro entiko avy any avaratra ho an'ny Tiro Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna, andrina ny andrina, mitondra soavaly sy kalesy sy mpitaingitsy soavaly ary vahoaka betsaka. Ny zanabohitrao any an-tanety dia ho vonoiny amin'ny sabatra, ary hanandratra tilikambo sy tovotany, sady hanangana pinga lehibe hamelezany ianao izy, ary hametraka lohondry vy fandravana eo akaiky ny mandanao izy, sady ho ravany amin'ny fiadiny ny tilikambonao. Ho feno ny vovotany ianao no ny abetsahany sovaliny. Iorooro ny mandanao no ny fikorododrodon'ny mpitaingitsy sovaly sy ny kodia sy ny kalesy,
raha miditra eo mivavadinao tahaka ny olona miditra amin'ny tanàna izay voabanga izy, ny kitro tsovaliny no anitsakitsahany ny lalambenao rehetra, ny olonao dia hovonoiny amin'ny sabatra ary ny tsangambatonao mafy dia anjera amin'ny tany. Ho baboiny ny arenao, ho robainy ny rantonao, aroda ny mandanao, ho ravany ny tranonao mahafinaritra, ary ny vatonao sy ny hazonao sy ny vovokao dia ataony any amin'ny rano, dia ataoko toy ny vato lampy mangadiady ianao, ka ho famelarana rato sady tsy ahorona intsony. Tanteraka tokoa ve ireo faminaniana miloa ireo izay nampilazain'Andriamanitra amin'ny mpaminany Ezekela. Io faminaniana io dia manambara fa ho ravana tanteraka aloha ny tanàna. Faharoa, ny tranony, ny vatony, ny hazony ary ny vovotany ao amin'izany tanàna izany dia ho atsipy any amin'ny rano. Ary fahatelo, ho tonga vato lampy mangadiady famelarana rato no hiafaran'izany tanàna izany ary tsy ahorona intsony. Jehovah ny teny an'ireo. Ireo zany zavatra lehibe anankitelo voalaza ny tenin'Andriamanitra miloa fa hitranga amin'ity tanàn-dehibe malaza sy manan-karena ity. Misy tanàna anankiroa lazainy eo dia ilay Tiro, zanabohitra an-tanety, sy ilay Tiro, tanàna eny amin'ny nosin-dranomasina. Ity Tiro teny ampovoan'ny ranomasina ity dia nataon'ny olona ho toeram-piherena raha sendra nisy fahirano sy toerana azo antoka hitehirizana ny arena. Ilay Tiro zanabohitra an-tanety kosa no tena tondroin'ny faminaniana indrindra. Tanteraka ara-baky teny izay rehetra voambarany aminy. Ny antsipiriany sasany anefa dia momba n'ilay Tiro vaovao ny orona teny amin'ny nosin-dranomasina. Noho izany dia samy tsarodiny antsika avokoa ny tantaran'ireo tanàna roa ireo. Ilay faminaniana no vakitsika teo izay nomena tamin'ny alalan'i Ezekela, ny mpaminany Ezekela, dia tamin'ny taona 425 talohan'i Jesosy Kristy no nanambarana an'izany. Ary tamin'ny taona nanaraka an'io dia nanao fahirano an'ny Tiro nandritra ny 13 taona tokoa araka ny voalazan'ny faminaniana Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna. Voaravany tanteraka ny mandany, voazera ny tilikambony. Tsy nentina resy tanteraka n'ilay nosy be karobato izay nieren'ny sasany tamponina nefisy. Na izany aza nefa dia tsy maintsy nanaiky ny fanapahan'ny Babilônianina ny tanànany Tiro. Navela ny anapaka azy ihany ny mpanjakany, nefa kosa fahaleovan-tena sasaka no nomeny azy. Voan'ny fahadisompana tena nafatratra ny Babilônianina noho izany tsy fahombiazana nahazo azy izany, dia vetivety anefa dia nahazo onitra be dehibe tany Egipta izy ireo. Hitantsika izany eo amin'ny Ezekela 7:20, 17-20. Rava tanteraka ilay Tiro zanabohitra an-tanety, araka ny voalaza amin'ny faminaniana. Fa ilay Tiro vaovao teny amin'ny nosin-dranomasina kosa dia nandroso, tena mbola nandroso ihany. Noho ny farany anefa dia tonga teo ampelantanan'i Aleksandra lehibe ihany koa ity Tiro teny amin'ny nosin-dranomasina ity. Tamin'ny taona 1300 ary dia tonga nandondona tao ambavadin'izany Tiro teny amin'ny nosin-dranomasina izany Aleksandra. Tsy namela azy hiditra nefa ny mpitondra fanjakana tao an-tanàna, satria natokony fiarovana mafy. Dia nanao fahirano azy ireo nandritra ny 7 volana be zao i Aleksandra. Nanampy azy rahateo ny sambo Sidonianina sy ny avy any Kiprosy tamin'ny fanaovana fefilo izay niampita nakeny amin'ilay nosy. Nahatratra 80 metatra ny sakan'izany fefilo namboarina izany, ary be dehibe ny zavatra nilaina hoentina nanao an'izany. Ny manda, ny tilikambo, ny trano rava, ny vato, ny hazo ary ny vovoka hita teo amin'ny toerana nisy an'ilay Tiro zanabohitra an-tanety izay efa rava ny Babilônianina, dia reny nampiasain'izy ireo na tsy mpiara-baky teny tany anatin'ny rano avokoa mba hahafahana manatanteraka ny fanamboarana ilay fefilo lavabe. Rehefa vita ilay fefilo dia moramora foana tamin'ny tafika ny nibosesika tao amin'ilay tanàna natao fahirano, ny tafika Aleksandra lehibe izany.
rehefa tafiditra izy ireo dia nidora ny tanàna 5,000 sy 2,000 no isan'ny olona hafa nandositra tamin'ny sambo, 8,000 no isan'ny novonoina, ny ampy 2,000 koa zany taty aoriana ary sahabo 3,000 no nandevoziny Aleksandra lehibe. Mbola voaorina indray le tanàna taty aoriana, nefa kosa tsy nanandaza ara-politika toy ny taloha intsony. Ny fandimbona azo azy ny Romanina, ny Arabo, ny Croisé, ary noho ny farany tamin'ny taona 1909 dia voatsoky ny Arabo avy teo ampelantanan'ny Croisé indray ity toerana ity. Natao ohatry ny aringana ny mponina ka lasa nandositra rehefa mbiakaiky ny fahavalo izay handrava ny tanàna tamin'izay fotoana izay. Hatramin'izay dia rava tanteraka ny tanàna ary tsy naorona intsony. Tanàna kely atao hoe Sora no nisolo-toerana azy. Sahabo 8,000 no isamponina ao. Kristianina ny akamaroany ary fanjonoana no raharaha fiveloman'izy ireo. Isan'andro dia indreniny araton'izy ireo tsinjo mivelatra eny ambonin'ireo vatolampy mangadiady sisa tavela. Dia mbola hitantsika indray eto ny fahatanterahany faminaniana nambaran'ny Baiboly. Tanteraka ara-baky teny. Aoka ampitombo ny fitokisantsika ny tenin'Andriamanitra izany. Izay rehetra nolazain'Andriamanitra miloha dia tsy maintsy tanteraka amin'ny fotoanandro voatendriny. Ny tompony anampy ianao mba hitombo hatrany koa ny fatokisanao azy. Amen. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana. Car
voatsinapy. Aza manao toetra mahay raha ireo tahaka ny lelan'omby ka sady anorina no ambava. Tsy efa W ra koa mandeha zegny zalamo tsara izy eo e. Tanora mandray andraikitra mitondra fanantenana. dia faly mandray tanana ny tanora zandry rehetra mpanaraka ty fandarana ity ny namanao Ilion Andriamitansoa. Mbola toizantsika amin'ity ity ilay resaka mikasika ny antony miteraka tsy fombiazana eo amin'ny olona. Rehefa mitombo ny taonantsika vao tena hitantsika ny vokatry ny fanabeazana ny raisitsika, na ny raisitsika avy any velany zany na ny fanabeazana ny raisitsika, ny tenantsika ihany na nabe ny tenantsika, na inona antony dia ilayntsika mandray fanapa-kevitra mikasika ny ho avintsika. Mitoy indray amin'ity anio ity ny firesahantsika ny antony anankiray mahatonga ny tsy fombiazana dia ny tsy fahaizana manapa-kevitra. Izy torohevitra maso omenantsika mikasika an'izay hoe inona ny atao mba hahatonga antsika hahay manapa-kevitra sy mandray andraikitra. Kanefa milohan'izay dia manasanao mba hanaraka ity tantara ity toy n'ilay tantara efa nalefa tamintsika teo aloha. Ankafizo ary. Raha te aomby anio fizarana faharoa. Eny are efa vonimbonina mihitsy miandry ny tatitra avy any aminareo menada. Mino fa ahitambara tsara daholo nareo amin'ny fomba nataonareo nampiasana ny tanety sy ny tanimbary ary ny volanomenanareo Andraso kely aloha voana tsara ny varavarakely fa tena mamay be mihitsy ato an-trano zany dia mahazo toerany sy avy ry zara. Ie. Dia aloha zany se no manomboka ny tatitra. Se manko ny lamatoa. Aleo any Rozy aloha fa izy ny zandriny. Tsy maninona ary fa aleo atompoko e. Zao zany e. Eny ary. Ny tanimbary nomeny dada moa zany dia namboleko vary. Dia miara-miasa amin'drineny velo amin'izay. Satria tsy arako rery raha sady mianatra no mamboliko.
tena tsara kosa zany ko. Dia isaky ny miakatra zany ny vokatra dia amidy. Avy eo indray nanao vary atanety. Ay, tena mandeha tsara aloha le izy fa misaotra an'Andriamanitra ny ampahany amin'ny tany sasany indray namboleko voankazo aloha. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia anaovako trano ny ampahany manakaiky ny lalana. Dia rehefa vita moa zany trano dia ahofa ny sasany moa ny hafa mba ataontsika fivatanana. Tena marina ve zany Rosy? Sady eo tanimbary ihany ane no manao briky arak'izay tedaviko ananganana an'le trano fa za tsy mividy efa manao tsikelikely azy ao ary tsy maintsy vitako zay ny tanjona. Mbola betsaka ny kojakoja ilaina amin'ny fananganana ny trano eny fantatro zany ry dada fa tsy maintsy mila mahafetena tsara amin'ny fitsinjarana sy ny fanangonana ny vola dia mahavita foana. Rosy vitandry daholo ve zany? Amin'ny fomba ahoana? Efa trano voalohany mihitsy ny eritreretako an'izany ry Zara. Saingy tsy misy zavatra mandeha ho azy tonga ho azy zany ene. Fa izao mandinika tsara izay atao aloha dia avy eo manapa-kevitra. Tsy maimaika anefa tsy mitareidretra. Izay no nataoko. Raha arak'izany aloha dia tena mety ny fanapa-kevitra mindraisin'ny Rosy. Satria hitako hoe zavatra tiandria sady manavanana ndry le zavatra misafidiana atao. Tena mara zany satria tadidiny dada moa Rosy le niosipotaka ny arananao biriky tamin'ny dadaberay mibao iny. Zay indray anao biriky ny izy fa anamboatra tranona koa anemy be. Tezitra be nefa hoe mandotaka anjo be kiala Rosy isan'andro. Tadidiko tsara mihitsy letsy. Voakapoka na voatsongo foana. Ngafa efa mbola lasa ihany tsy tany dadabe ray mibao zay natao fa zany ny tena hoe niosipotaka hatrany Paladika hatrany Tampindoha isan'andro. Za kosa aza nahavita briky 20 isa tamin'ireny nefa mbola keliko. Marina zany. Zao tanteraka ihany ny nofinofiko ary tsy iovaova amin'ireo tanjon'ireo mihitsy fa ataoko izay ahatrarana azy. Tena tsara. Anisan'ny batany amboara zany ny Rozy ray izao. Ka raha misy zavatra tsy mahomby na misy zavatra tsara noho iny kosa hitanao eny tena andalana eny dia ahoana? Ka zay le hoe mila mandinika ampahendrena tsara mialohan'ny andraisana fanapahan-kevitra. Fantarina dia mialoha ny vokany, ny vahaolana etrehina ny olana satria tsy maintsy misy zany. Misy mihitsy ka. Zavatra hay sy voafehinao tsara ve io safidianao atao io mba tsy hahafaty antoka sy hoe andany fotoananao fotsiny nefa avy eo elana indray. Marina mihitsy zany tenin'ny dady zany. Zay anena anisan'ny mahatonga ny olona iovaova zany mihitsy. Zavatra mbola tsy voafehiny no safidiany atao dia tsy mety iny avy eo dia lasa indray izy miova zavatra atao indray dia lany eny ny androny. Tsy misy zava-bita mihitsy vokatra izany mandava-taona. Ny vola lany, ny andro lany. Ka isorohana izay faty antoka izay dia aleo tsy misy toy izay manao foana zany. Zay anenona voay. Fa ahoana ry se? Rehefa nandinika ela aho dia mba nisy zavatra saika nataoko ihany tamin'ny tanety sy ny tanimbary ny meny dada mba ho ampiasaiko. Nefa hitako hoe tsy ho tafavoakako zany dia naleoko najanona aleo mailo. Ay kosa. Fa endreny zany le roa. Ajanona vetrano izay hita fa tsy ahomby. Tsy mandany andro amin'izany. Dia inona no nataony Zara zany? Mino fa tena mahomby dia mahomby ny orinasa kely ny sera izany fahaizany se manapa-kevitra zany ny dinihana. Ka tsy mbola hitako mihitsy an'izay atao dia tsy mbola nanao mihitsy Tsy nanao ninina. Ary Zara. Ary toa gaga be nareo. Zany ve tsy agagy?
tadidiko mihitsy ny teninao fa tena miratra tokoa ny voamasonay sy dady na hiratra ao mihitsy ny voamasonay sy dada. Ory zara, nandritra izay heritaona sy tapangara ny hidin'izay ve dia tsy nisy fanapahan-kevitra ny ray sy ny se? Dia inona zany mba zava-bitany se zao? Tsy mbola misy. Dia nataony zaraiza zany reny vola betsaka nomeny dady reny mba hampiasaina ka. Ny tany tsy nanaovanao ninninna. Nefa zara aza mbola nisambotra sy nangata-bola taty amiko matetika hoe ampiasaina fa miodina ny vola. Zany e. Zao anie. Inona e? Tsy mahanan-kalahatra se o. Efa fantatra. Zany na tsy miteny aza dia manara-maso akaiky ny zavatra ataonareo Menada e. Ary zany no mahatonga manontany mandrakariva hoe so misy anampiana. Saingy se io indrindra ny nandahany zany. Zavatra hafa foana no angatahany se. Dia naveloko aloha se atsapa izay vokatry ny safidiny se. Tena menatra e. Raha zay zao no nekeko sy nomeko daholo izay zavatra nangatahany se ry zara, dia anisany tsy nahay nandray fanapahan-kevitra ihany koa aho. Ny tany namidimity fotsiny, ny vola lanilaniny se fahatany teny, dia honanahoana ny fahasairana antsika tato. Tena tsy netiny nataoko e. Mifona aminareo mianaka. Zao no izy ry anak-isany a. Io fandraisana fanapahan-kevitra io dia anisan'ny fototra iray mitondra ho amin'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana na tsy. Ka raha tianareo ny ahomby amin'izay zavatra atao, dia mangatah fahendrena avy amin'Andriamanitra mba ahay andray fanapahan-kevitra. Hitako tsara mahamarina an'izany. Fotoana mitovy, zavatra mitovy no menanay sy Rozy mba ho tantananay. Nefa izy tafita, efa mandray vola be vokatra ny fahaiza amin'ampiasa zany, efa nangana trano sy ny sisa. Zaho kosa tia ny teo ampelantanana aza ritra, tsy misy ninninna vita, laha ny andro ny eritreritra teny fotsiny nandritra ny 2 taona latsaka kely. Eny, mahaiza mandray fanapahan-kevitra amin'ny sisa ry zara. Araroto ny fotoana nomenanao sy ny zavatra eo ampelantananao mba ho azo ampiasaina hitondra soanao e. Tsy mbola tara fa andraisana lesona ny zavatra rehetra ry zara. Eny ry dada. Rehefa mandray fanapahan-kevitra dia aza be fangatakandro e. Ary aza miovaova amin'izay ny safidiana satria mandalo ny fotoana. Laha ny andro eny am-piovaovana eny fa tsy misy zava-bitanao mivaingana mihitsy. Nefa ny tena melehibe, antitra. Zany mihitsy. Loza. Menatra mihitsy ako. Misaotra anareo mianaka nampihiratra ny saiko e. Honerako izay tsy vitako teo aloha. Ary ho idealin'ny fianakaviana noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Oe! Zao ry zara ny filamatra ny raisiko tao amin'ny radio ny feo ny fanantenana. Hoe ahoana Rozy? Tena tiako zaraina aminao ihany koa. Hoy izy hoe, zonao ny misafidy izay tianao atao, fa tsy zonao ny misafidy izay vokatry ny safidy nataonao. Ko mahaiza misafidy tsara. Raha te ahomby sy tsara fiafara. Raiko izay vavy. Dia tafitasoraka izy a. Saotra dada. Efa nampoizina ny toy ny tantaro, natao akana lesona ireny, indrindra ho antsika tanora zazalahy izay matetika somary varim-bariana zany ohatra ny mieritreritra fa mbola lava dia lava ny fotoana, kanefa misy ilay fomba fiteny malagasy hoe ny tanora toy ny vatomandondona izay dia ny antitra toy ny hazo amorotevana, tsy fantatra izay ho lasa loha, tsy tompony ampitso isika fa aleo manao izay rehetra azo atao raha mbola manana fotoana androany nomen'Andriamanitra antsika. Isan'andro san'andro dia hevery hoe io ny fotoana nomenanao, ny ampitso tsy anao zany. Isorana an'Andriamanitra ny fanananao tombonandro vaovao isan'andro. Kaza mangatakandro. Hitantsika aloha ny nahavoan'ny zara teo aloha ny toetra tia hita vokatra haingana
volabe ao anatin'ny fotoana foy zay efa hita amin'ny tanora maro ankehitriny. Ezaka kely ny tiana atao nefa volabe ny tadiavina. Efa tsy nizarina andray andraikitra, indrindra fa andraikitra somary mavesabesatra hatrany amin'ny fahatanorany tany a, rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy hitadiavana vola, dia ny fomba mora indrindra eritreretina fahazoana volabe no atao. Varotena, mangalatra, mamaky banky sy ny sisa. Zava-doza zany, ary toetra ny olona tsy nitoezaina na tsy nizatra nandray andraikitra ho isika. Tsara dia tsara ny fitaizana nataony dadany any Rose sy Zara, fa tsy nahay nanararoatra an'izany izara. Mety nanana eritreritra tsara tokoa izy, fa teo dia teo koa ny tsy fahaizana mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny tombontsoa fanararoatra tahaka an'izany. Ahoana ny atao eo anatrehan'ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina eo amin'ny fiainana? Fanontaniana mipetraka amin'ny tanora rehetra izany. Inona ny ataoko? Inona ny karazana taranja izay anaovako fandalinana manokana, le antsoina hoe spesialite? Inona ny karazana asa izay ho ataoko? Aizany hiasa sy ny sisa. Feno fanontaniana be dehibe manodidina ny fiainantsika izay tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra isan'andro san'andro. Ary fanontaniana ao anatin'ny olona rehetra amin'ny fotoana rehetra mihitsy izany, fa tsy ny tanora irery. Ka ireto ary misy torohevitra tsotra nefa efa nahitany maro fahombiazana, azonao andramana tsara satria inona fa ahasoanao. Voalohany dia ity: miankina be dehibe amin'ny traikefa sy ny fahalalana anananao mikasika ilay zavatra andraisanao fanapahan-kevitra no ahamora na ahasarotra ny fandraisanao fanapahan-kevitra mikasika an'izany. Raha zavatra mbola tsy anananao fahalalana mihitsy, dia aleo aloha mianatra momba n'izany na maka hevitra avy amin'ny olona efa manana traikefa momba n'izany milohany andraisana fanapahan-kevitra. Izay ny torohevitra voalohany. Faharoa, aza mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fotoana mampafana be loatra ny fonao. Nahoana moa? Satria manasarotra ny fiasan'ny sainao mandinika izany. Le fanapahan-kevitra mitaky fandiniana, kanefa ny fonao mafana loatra, mety ho tezitra loatra na faly loatra. Aza mandray fanapahan-kevitra lehibe amin'ny ankapobeny rehefa tezitra na malahelo na reraka loatra na nona loatra na tsy ampy fifantohana vokatry ny tsy fampiny toromaso ohatra. Aleo miteny hoe aleo amin'ny manaraka vao mandray fanapahan-kevitra. Misy olona tena mametraka anao amin'ny toe-javatra izay mahatonga ny sainao tsy ho afaka miasa sy mandinika araka ny tokony ho izy. Aza manaiky atao an'izany. Sahia manao hoe aoka aloha, andinika tsara. Aleo miandro ho tony tsara vao mandray fanapahan-kevitra. Aza mamoaka fitenenana akory aza raha azo atao. So mamoaka teny tsy voahevitra ihany koa. Aleo aloha mandeha maka rivotra kely na mitsangajangana kely na matory kely koa aza hitadiavana fitoniana eo anatrehan'izay fo mafana izay. Fahatelo, misy dingana tokony arahana rehefa mandray fanapahan-kevitra arakaraka ny toe-javatra andraisana fanapahan-kevitra. Tsy mitovy koa mantsy ny fanapahan-kevitra tsy maintsy raisina eo anatrehan'ny trano mirehitra manoloana ny tena sy ny fanapahan-kevitra raisina mikasika izay karazana fianarana tokony atao. Satria ny trano may dia ilana fandraisana fanapahan-kevitra avy hatrany. Ireto ary misy dingana tsotra azonao andramana rehefa andray fanapahan-kevitra amin'ny ankapobeny. Voalohany, fantaro aloha ny karazan-javatra na toe-javatra tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ary ny tanjona kendrena amin'izany na ny mety ho vokatra izany. Fantaro tsara. Ilana saina mandinika tsara zany a. Faharoa, dia mila manao asa soratra kely ianao, manao fikaroana kely. Angony daholo ny tsara ho fantatra rehetra manodidina ilay zavatra tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra. Angamba karazana asa ho atao, ny fomba natanterahana asa, mety koa angamba olona iarahana miasa, na koa angamba ny fanapahan-kevitra ho raisina mikasika an'izay olona ho alaina ho vady. Dia aza kipy mihitsy ny maso, aza manaiky koa ny anampenana ny masonao, sokafy tsara, aza manaiky ho dodona nizaniza
rehefa mandray fanapa-kevitra fa miankina manaina ny safidy raisinao. Indraindray ny ray aman-dreny na niavana manosika ny tanora zazavavy hanambady, angana, araroty. Zao nefa ny toe-javatra miseho. Aorinan'ny mariazy, aorinan'le fandidinan'le gateau iny dia mandefa tsodrano ny olona, zay ihany ny fiarahany aminao. Fa raha miverina ny aminy ianao, mitaraindrainy eo mikasika ny tokantranonao dia hoy izy hoe ny tokantrano fiafiana anaka. Karakaraony ianao, kanefa teo aloha iza moa no nampirisika anao mafy. Tsy maintsy hiditra, tsy maintsy hiditra, tsy maintsy hiditra. Ka aza manaiky ho dododonan'olona zany, satria ianao ihany ny tatiny vokany rehefa aveo. Eo amin'ny lafiny fanambadiany zay ohatra. Fa eo amin'ny lafiny rehetra mihitsy aza manaiky ho dododonan'iza ny amin'ny safidy na ny fanapa-kevitra zay ho raisina. Arakaraka ny mazava-dehibe an'ilay zavatra handraisana fanapa-kevitra no ilana fotoana hamakafakana lalina tsara. Nefa koa tsy ela loatra. Fatelo, sahia manao antsoratra mihitsy ireo karazana fanapa-kevitra mety ho raisinao. Tiany voalohany, tiany faharoa, tiany fatelo. Ny ohatr'izao kosa aloha dia tsy handray fanapa-kevitra ohatr'izany dia ataovy mifanitsy amin'ireo karazana fanapa-kevitra mety ho raisinao, ny mety ho vokatra izany koa. Soraty mihitsy mba hahitanao sahady ny karazana safidy mety ho raisinao sy mamina vina ny mety ho vokany, na ny lafy tsara na ny lafy ratsiny. Aza kipy mihitsy ny maso mikasika ny lafy ratsiny. Ataovy tabilao antsoratra mihitsy hoe raha ny fanapa-kevitra A no raisiko dia reto avy ny lafy tsarany sy rafy ratsiny amin'izany, ary ny tsy maintsy ataoko ao anatrehany. Dia asio fanapa-kevitra B, fanapa-kevitra C ihany koa zay azo anaovana safidy. Zany dia tonga anao afaka mandanjalanja malalaka tsara tsy misy teritery ny tokony ataonao sy homananao meloa amin'izay mety ho vokatry ny fanapa-kevitra ho raisinao. Satria ny aoka tsy ho adino fa tsy aro tsara 100 isan-jato ny vokatry ny fanapa-kevitra rehetra raisitsika raha mbola eto amin'ity tany ity isika. Fa efatra, jereo tsara izay karazana safidy mifanaraka amin'ny fahaiza-manao anananao sy ny fahafahamanao eo ampelantananao ary ny tanjona kendrenao. Fa aza sodoka ny hevitra aroson'ny hafa fotsiny. Tsy voatery manana saina ratsy ny hafa, fa mety tsy fantany mihitsy ny tena zavatra ilainao, kanefa mba tea anosokevitra izy. Misy kolo manana saina ratsy dia mampiditra anao amin'ny zavatra tsy tokony hidirana mihitsy. Ny zava-dehibe zany dia le hoe mila mifanaraka tsara amin'ny fahaiza-manao hananana sy ny fahafahamanao eo ampelantanana ary ny tanjona kendrena ny fanapa-kevitra raisina. Manaraka an'izany dia izao apetrao araka ny lara-pahamehny na koa asio laharany ny fanapa-kevitra ho raisinao. Hoe itya no hitako hoe omeko larana voalohany, itya ny faharoa, ity ny fahatelo. Arakaraka ny fandanjalanjana nataonao zany sy ny mety ho vokatra ny fanapa-kevitra raisinao. Ataovy mihitsy hoe ity zao ny manakaiky indrindra sy mifanaraka amin'ny zavatra tiako hatongavana, ity indray ny faharoa sy ny sisa. Azonao angamba ny tianambara. Manarakaraka an'izany dia izao efa ndresantsika teo ny mety ilana tolotsaina avy amin'ny hafa, kanefa aoka olona azonao antoka raha toka mila fanampiana avy amin'ny hafa ianao. Ny hevitra ho ny mantsy tsy azo tsy amin'ny olombelona, ary ny hevitry ny maro mahatakadavitra. Arakaraka ny karazana fanapa-kevitra raisina moa ny amin'izany. Ny ten'Andriamanitra dia milaza mazava raha fandaminana asa ny atao dia hoy izy hoe ny fahaizana mandamina tsara no atao fitaovam-piadiana ahafahanao mahita fombiazana. Ary raha misy mpanolotsaina ozy dia misy famonjena. Ilaina ny mpanolotsaina amin'izay lafin'izay. Ary farany rehefa vita izay rehetrarehetra izay dia mandraisa fanapa-kevitra entitra amin'izay. Aza mitarazoka loatra eo amin'ny fisalasalana eo. Mandraisa fanapa-kevitra entitra amin'izay. Tsy ahita fanapa-kevitra tena tsara 100 isan-jato ianao, fa mivoatra io. Ary arakaraka ny anatanterahanao izay tokony atao no hivoaran'izany tsikelikely.
satria mandray lesona ianao apetrao araka ny lara-pahameny fanatanterahana n'lay asa dia saia manao tomba ny eny antenantenany iny koa hanatsarana ny fanohizana ny zavatra nataonao aza raisina ho fahalemena ny tsy fahombiazana fa natao hakana lesony reny ho an'ny olona nahita fahombiazana rehetra dia ireto zany misy toetsaina vitsivitsy tsara kolokoloina eo anatrehan'ny fanapa-kevitra ny raisina sy ny fanatanterahana an'izany voalohany azo dia tsy hita ny tsy nety kanefa aza vela mpiato anao tsy androso zany faharoa tsy misy ny fanapa-kevitra tsara sy azo antoka 100 isanjato averina ihany zay raha mbola eto tany ianao aza atao makivy ny fisian'ny olana tsy nampoziny eny antenantenany eny mampianatra zava-baovao anao fotsiny reny fa aza atao mampiato anao fatelo amin'ny lafiny rehetra dia tsy misy mahavita tena fa natao ifameno ny talenta sy ny traikefantsika rehetra na ao amin'ny fianakaviana na eo amin'ny fiarahamonina na ao amin'ny fiangonana na eo amin'ny firenena tsy misy olombelona na velan'Andriamanitra ho feno tsy mila ny fiaraha-miasa na ny hevitry ny hafa indrindra fa raha asa lehibe no atao manaraka an'izany dia aoka tsy ho tratry ny fakapana hijanona na tavela tsy manao nininina tampoka aorianany fanapa-kevitra ny raisina rehefa misy saka na tampoka miseho ka roy ambavaka trano ny vaolana fa mivadika hiara-iasa tsara ny traikefanao sy ny fanatraranao ny tanjona kendrenao zany ary atao farany mihitsy izy ity ninina atao farany kanefa tena miantoka ny fombiazana trany amin'ny voalohany amin'ny torohevitra izay ndraisika teto dia ny fametrahanao ambavaka ny fanapa-kevitra ho raisinao melohan'ny anarahana ireo dingana rehetrareo aza donoina fa Jehova dia mahalala ny tsy fantatrao sy ny vokatry ny fanapa-kevitra raisinao dia aleo ankinina amin'ny zavatra rehetra dia izao no teny omeny tompo anao eo ampanaovana an'izany rehetra zany ao ny oabolana toko 7 ka ny 5-7 oabolana toko 7-5-7 matokian'i Jehova amin'ny fonao rehetra tsy amin'ny ampahany fa amin'ny fonao rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao voafetra ny fahalalantsika tsy tompony ampitso raha teo sika tsy mahafeny zavatra rehetra voafetra zany aza miankina amin'izany tsy maintsy manao ny fomba rehetra sika mba hamoahana ny faiza manao rehetra ny men'Andriamanitra antsika rehefa manao zavatra tsy maintsy manao ny ezaka rehetra fa tsy afaka miankina amin'izany tsy afaka mitoky amin'izany 100 isanjato dia ahoana ny toy ny teny maneky azy amin'ny ailenao rehetra fa izy andamina ny lalanao apetrao aminy aza manao endro ho ny toy ny teny matahorany Jehova ka mifadiany ratsy inoko fa mba misy ho raisitsika izay ahafahana mitsakotsako tsara izay fanapa-kevitra tokony ho raisina eo amin'ny fiainana manao mandra-piona vetivety indray ny zokinao Elion Andrea amin'ny tanso AWR téléphone 034 06 797 62 faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana toetrany fiarantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny onjam-peo ny feo ny fanantenana miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andrea Mitantso mbola ny bokin'ny marika trany no andraisantsika lesona eo amin'ny marika toko 7 indrayntsika izao andiny faraika amin'ny 30 ka hatramin'ny 7 marika toko 7 andiny faraika amin'ny 30 ka hatramin'ny 7 amin'ny 30 anasanantsika ho vakiana avy hatrany ary Jesosy niala indray tamin'ny sisin-tanin'ny Tiro dia namaky ny Sidona sy ny tany Dekapolisy ka nankany amoron-dranomasiny Galili ary nisy marenina sady raiky dela anankiray nintiny tany aminy nisy olona nitondra zany dia toy izantsika mivaky teny ka nangataka taminy ireo mba hametrahany tanana
ary nitondra lehilahy ny tanila niala teo amin'ny vahoaka izy dia nangarona ny sofiny tamin'ny ratsan-tanany dia nandrora ka nanendry ny lelany. Ary niandrandra ny lanitra Jesosy dia nisentoka nanao taminy hoe efata, zany hoe maladia, dia nalady ny sofiny sady voavahany fatorany lelany ka dia nahateny tsara izy. Ary nandraran'ny olona teo Jesosy mba tsy lazalaza na minizana aminiza fa na dia norarany azy izy dia voamaika nampihely zany bebe kokoa. Dia talanjona indrindra ny olona ka nanao hoe tsara nanaovany zavatra rehetra fa sady mampalady ny marenina izy no mampiteny ny mona. Be dehibe ny lesona raisitsika avy amin'izany. Voalohany aloha dia ny lalana nalehan'i Jesosy. Fantany tsara ny lalana manitsy fa niodina izy. Niodina izy nianavaratra avy teo Tiro, niakatra hatrany amin'ny tanànany Sidona, avy eo namakivaky ny tanàna ary nidina teo amin'ny faritra avaratra atsinanan'ny ranomasina Galilea, ary ny farany dia tonga teo amoron-dranomasina. Tena lalana miolikolika mihitsy zany raha jerentsika amin'ny saritany. Ary zany dia natonga azy hanana fotoana mba ampianarana ny mpianany no sady ahafahany manasoa ny hafa. Miaraka foana ireo ny an Jesosy moa zany ny fomba fampianarany ny mpianatra dia tsy mitovy amin'ny mpampianatra rehetra nisy tamin'izany fotoana izany. Tsy izy rery ihany no raby na mpampianatra tamin'izany fa be dehibe fa nampiavaka an Jesosy dia izao mampianatra ny mpianany eny ampanaovana fampiarana izy ary manome modely aloha dia izay no arahan'ny mpianatra. Dia indraindray izy avelany andeha irery misy le mpianatra manao fampiarana. Zany ny fomba fampianatra nampiavaka an Jesosy. Zany fomba fampianatra zany dia tokony hitondra fanatsarana eo amin'ny fanofanana ny olona mpitoro ny filazaontsara. Fa tsy dia antsoratra fotsiny dia avy eo tsaraina antsoratra koa, dia afaka antsoratra koa dia mitondra diploma antsoratra fotsiny. Fa rehefa tonga eo amin'ny fampiarana dia tena sahirana dia sahirana. Lesona daholo zany. Ny lahatsoratra izay mivakitsika ao amin'ny boky Marka dia tsy milaza mazava ny amin'izay nitondra n'ilay lehilahy nakeo amin'i Jesosy. Fa mazava kosa ny olany, marenina izy ary tsy mahay miteny. Tena tsy afaka mifandray amin'ny hafa mihitsy anie zany izy. Manapaka ny fifandraisan'ny olona amin'ny manodidina azy ny tsy fandrenesany ary maika tena sarotra ny fianarana miteny raha tsy mahare tsara. Azo heverina fa naharitrela ny olana ity lehilahy ity. Ary dia nentin'ny olona teo amin'i Jesosy izy mba ho voavazany olan'izany satria tsisy mahay mamahany zany afa-tsy Jesosy. Takatry Jesosy ny toe-javatra sarotra ny ainan'ity lehilahy ity. Dia nentiny ny ala teo amin'ny olona izy. Tsy nataony teo mason'ny olona ny fanasitranana fa ny tanila kely hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Mahaliana ny fomba fanasitranany tompo. Indrindra ho antsika mpamaky i bokin'ny Marka amin'izao vanim-potoana moderna izao. Nataony tao amin'ny sofin'ilay lehilahy ny ratsan-tanany. Dia nandrora izy dia nitendreny ny lelan'ilay lehilahy ary nisento izy. Mikasika ny faritra nila fanasitranana teo amin'ny tenan'ilay lehilahy zany Jesosy mba hositraniny. Dia eto indray mahavariana ny mahita hoe nisento Jesosy. Inona nampisento azy? Zao ny vakitsika amin'ilay boky ilay fitiavana mandrisy takila 1:300. Nisento Jesosy nieritreritra ny sofina izay tsy nisokatra handreny fahamarinana ny lela izay nandahany anaiky ny mpanafitra. Dia azagaga isika raha nanao fahagagana Jesosy namerina ny fandrenesan'ilay lehilahy. Nanome azy fahafahana miteny. Mahatsapa ny asarobidiny zany fitaovana zany ahafahana mifandray ilay Andriamanitra namorona sy namonjy antsika. Ny senton'i Jesosy zany dia maneho ny fetra napetrak'Andriamanitra tsy hoarany makasika ny safidy malalaka ananany taranak'olombelona. Mamerimberina matetika izay eto amin'ity onjam-peo ity hoe zonono misafidy izay tianao atao, izay tianao hohanina, izay tianao jerena. Ninona safidy tianao raisina fa tsy zonao ny misafidy izay tsy maintsy ho vokatra zany.
ka maiza misafidy. Na Andriamanitra aza dia tsy miditra misafidysika, fa zotsika madiodio ny misafidy, dia miankina amin'izay safidy ataontsika ny tsy maintsy ho vokatra ilay safidy. Tsy afaka neriny safidin'ny olona Jesosy. Manana fahalalana hifidy izay avelany hitondra ny fiainany ny olombelona rehetra, na ilay andrina ny fiainana na ilay andrina ny haizina. Manana safidy ianao iza amin'ireo no arahanao. Eto sika dia mahita mazava tsara fa azon'i Jesosy atao ny mampalady ny sofina marenina, saingy tsy azony atao ny manery ny fo izay tsy mino hanaiky ny mahamisy azy. Fo ilay tantara kanefa maneho zava-dehibe, milaza amintsika fa azon'Andriamanitra atao ho an'ireo izay mitodika amin'ny antsitrapo na iza eto ambonin'ny tany, ny mamaly ny vavaka, mamany olana mahazo azy. Na dia tsy ampy aza ny fahalalany momba an'Andriamanitra, dia tsy fepetra napetrak'Andriamanitra izany mba hahafahana mamaly ny vavaka ataon'ny olona anankiray aminy. Maro ilay olona izay fantatsika ao amin'ny Baiboly izay tsy pino an'Andriamanitra, tsy pino an' Jesosy, tsy mpanaraka azy, kanefa na neo finoana azy dia nositranon'i Jesosy, novaliana ny vavaka nataony. Efa nitantaraina tamintsika teto ireo fijoroana ho vavolombelona nataon'ny mpiaino izay manam-porofo an'izany. Olona tsy mino an'Andriamanitra mihitsy, na olona tena nana fiainana tena ratsy, tena nana fitondran-tena ratsy, na mpamon'olona, na mpanompo sampy, na mpimasy, kanefa rehefa nitodika tamin'Andriamanitra, tamin'izay fahalalana nanana ny mahakasika an'Andriamanitra, ary nino na dia finoana kely ihany aza nananany, dia nanehoan'Andriamanitra fahagagana ny valy ny vavaka nataon'izy ireny. Efa niainanao angamba ny fahalainana izara ny finoanao. Mety tsapanao ho niraikitra ny lelanao, tsy hitanao izay ho lazaina. Ity tantara ity, ty zavatra niseho ity, dia mampahery anao, maneho aminao fa azon'i Jesosy atao ny manokatra ny sofinao mba handrenesanao ny zavatra ilain'ny hafa, ary ampisokatra tsara koa ny lelanao mba hahafahanao mizara ny teny izay hanoana azy ireo eo amin'ny disarotra izay ataony. Fanomezam-pahasoavana lehibe sy manokana ny fahafahana mizara ny fahamarinana, ny fampahirezana amin'ny hafa. Kolokoloina tsara izany satria fitaovana sarobidiny men'Andriamanitra. Fanontaniana mipetraka amin'ity lesontsika androany ity dia ny hoe ino no ataonao amin'ireo fanomezana nomenanao momba ny fandrenesana sy ny fitenena, satria fanomezana ngeza dia ngeza izany. Ahoana no ampiasanao an'izany? Mitondra soa an'ny hafa ve, sa mitondra lozana fahakiviana ho an'ny hafa? Samy mieritreritra fa ny lesona tsy natao ianarana ho ara-tsaina fotsiny, ahatonga antsika olona lasa be resaka, fa natao ampiarina eo amin'ny fiainana, ahatonga antsika ho afaka miaina mihitsy amin'ny fahamarinana izay nianarantsika. Mombanao ny Tompo. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.